5GB Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Smack, smack, un petit fromager. Smack, like ofreta fatsiro, sady foana inanazy. Sakobis, gaska tsara. Fianambidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao disanjara. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vavao. Nangina tanteraka tato ato ny fitakiana ireo nosy malagasy raha toka ny fantohana bebe kokoa izany ny taona 2024. Inona ny mety antony? Sa ve misy fifandraisana amin'ny fizakan'ny Andry Rajoelina zopirenena frantsay? Vola manodidina ny 20 miliara ariary isa-taona no tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy manomboka amin'izao taona 2024 hatramin'ny taona 2032 amin'ilay teleferika. Ny teleferika izay nanaovana andrana nitondrana olona androany na dia miainga ao anosy hatrany soarano ihany aza aloha no vita amin'ilay zotra orange mampitohy an'anosy Ambatobe. Averina amin'ny tompony indray amin'izao fotoana ny fiaramanidina ATR 72600 MSN 1239 nampiasain'ny Madagascar Airlines araka ny tatry ny filan-kevitry ny minisitra ny 13 jona teo. Ankoatran'ny fandraisan'ny fanjakana an-tanana ny etra sy abatseranana, vola be tsy toko-tsoforoana no ivoaka amin'ny Madagascar Airlines amin'ny famerenana fiaramanidina amin'ny laoniny. Ny manjo ny Madagascar Airlines ankehitriny izay taratry ny tsy faiza mitantana araka ny fanambaran'ireo vondro ny mpanamory ka ezahana fena amin'ny vahoaka amin'ireo fampanantenana samihafa. Ny trangana horohorotany indray androany maraina tokony ho tamin'ny 2:40 minitra teto Antananarivo sy ny manodidina izay tao bonga tsara faratsio ny foibeny hoy ny teknisiana teo anivon'ny yoga. Horohorotany izay azo lazaina ho manana tanjaka ambony indrindra teto amintsika. Any ivelany, mitohatra ny daroka bomba ataon'ny Israely ao Rafa amin'izao fotoana. Anatin'ny tsy fampitsakafo lalina ny mponina any an-toerana ankehitriny sy nandritra izay 7 volana ny siny ny fifandonana Israeliana sy Palestiniana izay. Ny atsipirindreo izao ankehitriny izao. Zoma afaraka miroapolo ny volana jona taona 2024 ankavaliana indray tamy kilasy tomoko avy no ianako aminao atao anatin'ny fampahalalam-baovao amin'ity arina ity aterina ny araba ary manasanao ampitiavana anjony fampahalalam-baovao. Anomboantsika ny fotoana avy hatrany ny matoan-dahatsoratra nangina tanteraka tato ato ny fitakiana ireo nosy malagasy raha toka ny fantohana bebe kokoa izany ny taona 2024. Inona no mety antony? Sa ve misy fifandraisana amin'ny fizakan'ny Andry Rajoelina ny zopirenena frantsay? Matoan-dahatsoratra. Nangina tanteraka ary tsy nahinona feo intsony hatramin'ny niandohan'ity taona 2024 ity ny resaka fitakiana ireo nosy malagasy. Nataoriny ilay fivoahan'ny antota taratasy milaza fa mizaka ny zopirenena frantsay, zopirenena vahiny Andry Rajoelina raha ny marina kokoa. Navelom-panantenana nefa ny zavanitranga teto amintsika taoriny ny filazan'i Emmanuel Macron tany amin'ny nosy sambatra na ny Île Glorieuse hoe ici c'est la France. Nandritra ny fandalovany tao an-toerana ny 17 ny volana Oktobra 2024. Navelom-boly tokoa satria nivoatra ny toetra raha momba ireo nosy malagasy tao anatin'ny 7 volana taorin'ny io daty io. Tsy niandry ela, ny volana Novambra taorin'io nirosona ny fampidiniana voalohany teo amin'ny fanjakana malagasy sy frantsay teny andafavaratra momba ireo nosy malagasy. Ny faraiky amby folo ny volana May 2024 no takina ny famerenana manontolo ireo nosy malagasy amin'ny Madagasikara. Tsy nekena ary nolavina tamin'izany ilay hoe fiaraha-mitantana araka ny fanehoan-kevitra nataony Andry Rajoelina raha ny vahiny tamin'ny haino vakijery frantsay. Ny tombo hatrany ny fanantenan'ny vahoaka malagasy satria ny filoha mihitsy no nanohana sy namoaka io fehi-kevitra io ho fantatra izao tontolo izao. Ny ampitson'io izany hoe ny 12 ny volana May 2024 namoaka fanambarana ny fanjakana frantsay ka nilazana fa aka ny hevitry ny vahoaka malagasy amin'ny ametrana ny nosy glorieuse ho valan-javaboary pirenena frantsay.
ny 2024 nampanatsoina teny amin'ny ministeran'ny raharaham-bahiny anosy ny maso ivo frantsay tamin'izany fotoana Christophe Bouchard ka nampafantarina tamin'ny fomba ofisialy fa tsy manaiky ny fanapahan-kevitry Frantsa i Madagasikara. 2 andro taorin'izay ny 20 ny volana May 2024 nanao fanambarana teny amin'ny CCI Vato ny anteny meram-pirenena fa tsy azo ekena ny fihetsiky ny fanjakana Frantsay. Nolavina ihany koa ny ametrahana ny nosy sambatra ho valan-javaboary-pirenena Frantsay. Dia ny farana hatreo, inona ny toyny fa anginana tanteraka. Ny zava-nitrangana naitra ny maro voalohany aza dia ny fitsin'ilay hoe ny malagasy izay angataka ireo nosy malagasy ireo indray no nangataka ny fanemorana ny daty fifampidiniana teo amin'ny Madagasikara sy la Frantsa. Fifampidiniana izay voatondro fa ho tanterahina tany la Frantsa. Ny zavatra nanaitra faharoa izay sady isany nahatonga ny hetsika fotsy teto amintsika mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo iny dia ny fivoahan'ilay taratasy manamarina fa ay mizaka ny zoam-pirenena Frantsay Iany Rajoelina. Zava-misy ny ainana teto amintsika avokoa izany raha ny fitakiana ireo nosy malagasy no resahana. Nangina tanteraka izany amin'izao fotoana ka na dia ireo mpikambana mandrafitra ny komity mitaky ny nosy malagasy izay najoro tamin'ny fomba ofisialy aza nangina ary tsy nahitany teny avokoa. Ireo mpanao politika, fiarahamonim-pirenena na fikambanana izay sendra mahatsiaro sisa no mamaitra-panontaniana hoe aiza ho aiza ny toy ny ireny dingana sy fitakiana natao ireny. Izy ireo izay toa miteny amin'ny tany efitra tahaka ny zava-misy mandritra ny fitakiana hafa rehetra eto amintsika. Raha izay no zava-misy, tena lara-pahamenana amin'ny mpitondra fanjakana malagasy ve ny fitakiana ireo nosy malagasy ireo, indrindra amin'izao fotoana manakaiky ny fankalazana ny fiverenan'ny fahaleovantena izao. Tena tsapany mpitondra sy ny vahoaka malagasy ve ny mahazava-dehibe ireo nosy malagasy ireo sy ny alehibe ny arena ao aminy. Anakinevana tsitsika tao anatin'ny lohateny teo dia averina amin'ny tompony indray amin'izao fotoana ny fiaramanidina ATR 72600 MSN 1239 nampiasain'ny Madagascar Airlines araka ny tatry ny filan-kevitry ny minisitra ny 13 Jona teo. Ankoatra ny fandraisany fanjakana an-tanana ny ehitra sy abatseranana volabe tsy toko tsoforoana no ivoaka amin'ny Madagascar Airlines amin'ny famerenana fiaramanidina amin'ny Chalonny ny manjony Madagascar Airlines ankehitriny izay taratry ny tsy fahaiza mitantana araka ny fanambarany ireo fivondrona ny mpanamory ka ezahana fenina amin'ny vahoaka amin'ireo fampanantenana samihafa. Taorin'ny famerenana tamin'ny tompony ATR 72600 ny volana Martsa, nanaraka ny diany ihany koa ny ATR 72600 iray nampiasain'ny Madagascar Airlines nandritra ny 7 taona. Raha ny fampitam-baovao avy amin'ny fivondrona ny mpanamory fiaramanidina teo anivon'ity kompania ity, olona ny train d'atterrissage no tsy maintsy nampitsarana ny fiaramanidina. Ankoatra ny fandraisan'ny fanjakana malagasy an-tanana ny ehitra sy ny abatseranana amin'ny famerenana azy, volabe tsy toko tsy firohana no ivoaka amin'ny Madagascar Airlines amin'ny fanamboarana ny fiaramanidina iverina amin'ny Lone. Ankehitriny, 3 sisa ny fiaramanidina ampiasain'ny Madagascar Airlines. Nijanona ho toy ny fampanantenana rehetra araka izany nataony Iany Rajoelina mahakasika ny fanarenana ny kompania. Raha fanafarana fiaramanidina toy ny Embraer E190 izay efa nanaovana sidina andrana teto Madagasikara ny 12 febroary 2022 no nandrasana, ny sesy ny famerenana amin'ny tompony ny fiaramanidina nampiasain'ny Madagascar Airlines nandritra ny fitondrana Rajoelina. Ankoatra ny tsy fanatanterahana ny fampanantenana araka ny mahazatra, voaporofo izao ny tsy fahaiza mitantana raha ny sehatra ny fitaterana anabakabaka. Ny tsy fahombiazan'ny asan'ireo tompona andraikitra isatsokajiny izay andoavany Madagascar Airlines volabe izay efa namafisany fivondrona ireo mpanamory ho antony fampitian'ny kompania. Araka ny fantatra hatrany, isan'ny vahaolana naroso ny tale jeneralin'ny kompania mpitaterana indrindra anatin'ny fiatrenany fotoana mahabetsaka ny mpizantany ny firosoana amin'ny location ACMI, izany hoe manofa fiaramanidina miaraka amin'ny olombelona rehetra miasa ao anatiny, ny fikojakojana sy ny maro hafa. Ny nirosona tamin'ny location ACMI izay antony nampitsarana ny sidina iraisam-pirenena nataony Madagascar Airlines araka ny fanamarana ireo fivondrona ny mpanamory. Fanapa-kevitra izay voalaza fa tsy azahoana tombony ho an'i Madagascar Airlines saingy mampapaitra-panontaniana izao nirosona indray ho an'ny sidina anatiny. Miariary izao fa tsy manana paikady mazava anarenana ny Madagascar Airlines ny fanjakana. Eo anatreha ny fampitehana lalina milaza ho mikarobaolana indray ny fanjakana. Isan'izany ny filazany Iany Rajoelina amory aingana ny eo anivon'ny ministeran'ny fitaterana sy ny Madagascar Airlines nandritra ny fanokafana ny Salon International du Tourisme teny Ivato. Maro ny fanontaniana mipetraka ankehitriny,
manina no andrasana ho tonga amin'ny fahavoazana toy izao ny kompania mpitaterana vao miantso ny mpisehatra rehetra hijery vaolana. Sao izay no tanjona ka anokafana ny kompania mpitaterana malagasy amin'ireo mpampiasa vola avy any velany izay no fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao. Raha ny hita tao anatin'ny enitaona lany andro tamin'ny fivoriana arahana fampanantenana ny fanjakana ka tsy mahagaga raha mihamafy ny fahavoazana ho an'i Madagascar Airlines. Ny kompania mpitaterana nabakabaka izay tsy tokony ho tonga amin'ny fahavoazany ankehitriny noho ny fananany monopole ny sidina anatiny. Na aiza maneran-tany tsy misy izany kompania manana monopole izany ka sahirana ara-bola lalina ankoatry ny Madagascar Airlines. Tranga izay hitarafana ny tsy fananana fahavononana politika ampiroborobo ny Madagascar Airlines. Oresantsika reveny makasika ny teleferika amin'ny ambangovango ny tanteraka mihitsy makasika ny vola ampiasaina sy tsy maintsy ho aloha ao anatin'izay fa anoizantsika ny fampahalam-baovao aloha dia ahina hikorotana lavitra noho ny zava-misy amin'izao fotoana ny fifidianana be ny tanàna ho avy raha toka tsy misy ny fandraisana fepetra hoy ireo mpikambana teo anivony ny vovonana NGPM na ny nouvelle génération politique miantso amin'ny fahendren'ny HCC amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra amin'ny voka-pifidianana ho avy izy ireo any amin'ny olo-pirenena ny safidy raha toka misy ny fanodikodinana ny safidim-bahoaka hoy hatrany ny fanazavana fitinokolona. Mibaribary ireo tsy fanaran-dalana hita mialoha mandritra ary taorian'ny fifidianana solombavam-bahoaka teto amin'ny firenena hoy teo anivon'ny NGPM na ny nouvelle génération politique eto Madagasikara. Ny kandida mikambana ny latsaka hofidiana amin'izy ireo izay isan'ny niara-ny kajikajy politika tamin'ny 20 Mey lasa teo. Miantso ny HCC apiatra ny lalana araka ny tokony ho izy ny vovonana isorohana ny mety ho fikorotanana eto amin'ny firenena. Ny NGPM dia manohana tanteraka ny processus électoral izay manaraka ny ara-dalàna fa kosa dia manohitra tanteraka ny fampanjakana ny tsirariny sy ny tsy ara-dalàna ary izay mety ho hosoka nandritra iny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Koa eto izahay dia miantso ny eo anivon'ny ACC mba tena hipetraka ho ray aman-dreny marina ka ho hitandro sy hanaja mandrakariva ny lalàna rehetra izay mifanaraka amin'ny fivoahany voka-pifidianana ofisialy ary mitaona azy ireo ka hitandro toy ny anak'Andriamaso izay tena safidim-bahoaka marina ka tsy hisy ny mizana tsindrinila na aminiza na aminiza. Mahatsara amin'ny fiarahamonina mirindra ho an'ny malagasy izany ary miteraka fitonian-tsaina ara-politika ihany koa. Antoko ny fitonianany ho avy araka izany ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny HCC. Izy fiantraikany amin'ny fifidianana ho avy eto amin'ny firenena izay ho tanterahana afaka volana vitsy ihany koa ny zava-misy. Andrasana manoloana izany ny fanapahan-kevitra izay ho raisin'ny CENI manoloana ireo alabato maro hita mandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka iny. Rehefa naheno raha fanazavana nataona candidat dia zao rehefa nanao an'le bulletin précoce zalahy tany amina district iray tany Betuque raha ny fanambaran'le candidat tany adino tafiditra tao koa le carnet tao anaty vata mangarahara zany. Dia izany mba hanatsarana satria ho victime amin'izany daholo ny pirotsaka hofidiana ara-pitsarafaka pitso. Raha izao zany ny zava-misy ara-pifidianana tena misaviritaka ambony ambany dia zao mety mbola lombolombono zao zany ny ho fifidianana afaka volana vitsivitsy dia apprécianay mihitsy ny CENI zany. Tsy hoe vita tamin'ny fahamoahana vokatra vonjimaika ny CENI dia angingina ny CENI fa ahoana le bulletin précoce tokony hanokatra fanadihadiana lalina zany ny CENI satria nisy fitaraina tonga tany amin'izany. Ahoana itiratura tamina fait de dépouillement sy tamina procès verbaux. Ahoana izany hoe enveloppe inviolable zany nefa nisokatra tonga any amin'ny CENI izany nahatonga an'izany. Tokony isy ny fiaraha-midinika amin'ireo mpisehatra rehetra ahafahana mijery ireo lesoka nandritra ny fifidianana solombavam-bahoaka iny ndra nambaran'izy ireo hatrany. Manomboka amin'ny listim-pifidianana ny fampiasana ireo sefo-bokotany ho tompontsony kandida-mpanjakana ary ny fampiasana bilita voasoratra meloa no isan'ny nanamarika tamin'ny alabato tany amin'ireo distrika samihafa. Makasika ny teleferika ary dia vola manodidina ny 7.10 miliara ariary isa-taona no tsy maintsy aloha ny fanjakana malagasy manomboka amin'izao taona 2024 hatramin'ny taona
enina-telopolo sy roa arivo amin'ilay teleferika. Ny teleferika izay nanaovana andrana nitondrana olona androany na dia miainga eo anosy hatrany Soarano ihany aza aloha no vita amin'ilay zotra Orange mampitohy Anosy sy Ambatobe. Mitetina roa midimapolo amin'zato tapitrisa euro na manodidina ny 320 sy 700 miliara ariary ny trosa amin'ny fananganana ny fotodrafitrasa teleferika. Tsy tafiditra ao anatin'io ny fampiaingana sy ny fikojakojana amin'ny lafiny sécurité amin'io teleferika rehefa en phase d'exploitation. Midika izany fa vola be tsy toko tsy firoana no tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy isan-taona ahafahana mamerina ny vola notrosaina tamin'ny Société Générale sy ny établissement financier na Natixis miasa amin'ny anarana sy ho an'ny gouvernemanta ny Repoblika Frantsay. Voalohany, raha ilay lalàna 124 tsipika 830 navoakan'ny ACC ny 17 Desambra 124 manazava ireo fepetra findramam-bola mitetina 9 alina sy 3 hetsy sy 200 tapitrisa euro, izany hoe 70 sy 700 tapitrisa sy 520 sy 700 miliara ariary avy amin'ny Société Générale. Aritra 20 taona ny fepitoana amerenana ny trosa ka nomena 2 taona aorian'ny fanomboana ny asa fanamboarana vao manomboka manefa izany trosa izany ny fanjakana malagasy. Rehefa nataony kajy dia mitetina 500 sy 2 sy 3 alina sy 5 hetsy sy 8 tapitrisa euro isa-taona miampy izana-bola 8,5 mitetina manodidina ny 594,000 euro sy ny izana-bola 8,7 mitetina manodidina ny 197,000 euro izay mitotaly 9,600,000 euro na manodidina ny 700 tapitrisa sy 5,70 miliara ariary isa-taona ny vola tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny banky Société Générale mandritra io 20 taona voalaza io raha ny taux d'échange androany no jerena. Faharoa an'ilay lalàna 124 tsipika 830 navoaka ny ACC tamin'ny 17 ny volana Desambra 124 io ihany manazava ireo fepetra findramam-bola mitetina 7 sy 2 alina sy 430 tapitrisa euro na 350 tapitrisa sy 250 miliara ariary avy amin'ny établissement financier Natixis izay aritra 40 taona ny fahamatorany tetikasa ka ny 2 taona voalohany izay tokony fotoana anorenana ny fotodrafitrasa dia tsy mbola misy ny fanefana izany trosa izany. Rehefa nataony kajy mitetina 520 sy 700 sy 7 sy 2 alina sy 4 hetsy sy 2 tapitrisa euro isan-taona no tsy maintsy alohan'ny ny fanjakana malagasy miampy izana-bola 8,5 mitetina manodidina ny 197,000 euro. Raha totaly mitetina manodidina ny 2,600,000 euro na 500 tapitrisa sy 20 miliara ariary isan-taona ny vola tsy maintsy alohan'ny fanjakana malagasy amin'ny établissement financier Natixis mandritra io 40 taona voalaza io. Raha tambatra ireo vola tsy maintsy alohan'ny fanjakana isan-taona avy amin'ny banky Société Générale sy any amin'ny établissement financier Natixis dia mitetina 12,200,000 euro na 200 tapitrisa sy 750 miliara ariary mahery isan-taona raha ny sandam-bola androany izay mitetina 90 sy 704 ariary ny iray euro. Izany hoe izao taona 420 izao hatramin'ny taona 930 no tsy maintsy andoavan'ny fanjakana malagasy io vola 200 tapitrisa sy 750 miliara ariary io raha toka voatazona amin'izao sandam-bola izao fa tsy midina ny sandam-bola malagasy. Ary ny taona 730 hatramin'ny taona 730 kosa dia 2,620,000 euro ny an'ny établissement financier Natixis izay mitetina manodidina ny 500 tapitrisa sy 20 miliara ariary latsaka no mbola hoefainy ny fanjakana malagasy. Tsy lozika ary investissement négatif ny fametrana io teleferika io eto amintsika raha ny fanazavana voaray. Tsy any amin'ireo toerana tena ahitana fitohanana no nametrahana ilay zotra raha tsy ilaza afa-tsy ny anakoron-drano Alaroby, ankoron-drano Tsarasotra, Itosy Ampasika, Anala Mahitsy Sabotsina Miana, Rokady Masay, Yavolo Amboanjobe, Anosy Zato mivoaka ny lalam-pirenena voalohany, Ambohibao miazo any Talatamaty sy ny maro hafa. Ankoatr'izay, mampibabitrosa ny taranaka faramandiby ihany koa io teleferika io. Raha nanao an'io anie logika dia nanao na aéroport ny Tananarivo makany ohatra hoe makare amin'ny Garany Sorana. Azonareo zany zao ny logika dia misy logikany izy am'izay zany ny olona raha hoe ataontsika hoe anentsika aéroplanina sy ny karazany dia iny zany ny andehanana sady hoe afaka asiana sécurité tsara le izy dia hoe mipetraka tsara
fa tsy logika mihitsy ane soin le afandehan'le izy peut-être ka raha nataonjaro avy an'itosy koa mety nitaingina ihany ny mpon'nyitosy satria any anisany misy manahirana be ny embouteillage azonareo nytiako resahana mba misy zavatra lojika zany efa manao zavatra fa tsy manao zavatra filinina fotsiny a hoe zay mampifalifaly ny saina amikoa hoe io a investissement négatif io ary io trosa tsika ne tsy maintsy andony trosan'io azadino nefa nitrosa amin'ny Madagasikara androany a nitrosa amin'ny Madagasikara androany a efa presque efa 70 taona ny remboursement nitrosatsika efa manakaiky amin'ny 70 taona eo amin'ny valo amin'ny 80 taona ora sy diso nitrosa Madagasikara zany hoe ny zanakareo mbola tsy niteraky nareo zany a fa ny zanakareo koa zany a ny zafikelinareo zany zany efa nareo mbola tsy mananjanaka de efa manana trosa zay ne zany zao le situation ankoatr'izay vola azo natokana tamina sehatra hafa manakaiky kokoa ny vahoaka natotona any amin'ny fametrahana io teleferika io raha raisina ohatra ny sehatra ny fanabeazana tsy marina ny filazana fa maimaimpona ny fidirana amin'ireo sekolim-panjakana antony ireo ray aman-dreny ny mpianatra ny tsy maintsy mandoha vola andoavana ny karaman'ny mpampianatra framo eny anivon'ny EPP rehetra manerana ny nosy tsy maintsy mandoha 4 alina ariary hatrany amin'ny 3 alina ariary arakaraky nisan'ny mpampianatra framo amin'ny EPP tsirairay avy ireo ray aman-dreny ho sara-pisoratana anarana andoavana ny karaman'ireo mpampianatra framo ireo voalohany raha raisina io vola 200 tapitrisa sy 7 miliara ariary io izay tsy maintsy aloha isan-taona amin'ny teleferika nataony kajy dia afaka andoavana ny droit d'inscription ny mpianatra miisa 7 sy 4 alina sy 3 sy 4 tapitrisa amin'ny mpianatra mitotaly 4 alina sy 4 sy 4 tapitrisa manerana ny Madagasikara eny amin'ny EPP raha raisina amin'ny 5 sy 4 alina ariary isaky ny mpianatra ary maimaimpona tanteraka ny fampianarana ho an'ireo ankizy raha ohatra kosa ka manampy eo vola 200 tapitrisa sy 7 miliara ariary io ny fanjakana amin'ny fampidirana ireo mpianatra eny amin'ny EPP dia midina trany amin'ny 1 sy 1 alina ariary sisa no mba vola fandraisana anjaran'ny ray aman-dreny ary mitovy tsy misy valaka ny vola alohan'ireo ray aman-dreny ny mpianatra rehetra manerana ny nosy faharoa raha raisina io vola 200 tapitrisa sy 7 miliara ariary io ka ampidirana ireo mpampianatra framo manerana ny Madagasikara ho mpiasa mpanjakana misitraka karama 7 sy 5 alina sy 5 hetsy ariary isam-bolana dia mahavita mampiditra 700 sy 7 isan-taona amin'ireo mpampianatra framo izay mitotaly 100 sy 7 sy 1 hetsy manerana ny nosy fahatelo raha tena tsara kokoa ny farim-piainan'ireo framo izay tsy mandray afa-tsy 1 alina sy 1 hetsy ariary isam-bolana ny fanjakana ka mizara io vola 200 tapitrisa sy 7 miliara ariary io amin'ireo framo ireo dia afaka mba mampiakatra ny karaman'izy ireo 5 sy 4 alina ariary isam-bolana ka mba mandray hatrany amin'ny 2 hetsy ariary isam-bolana izy ireo ny sehatra ny fanabeazana io fa mbola betsaka ireo sehatra afaka nojerena ka atao lara-pahamehana ampiasana io vola tsy maintsy aloha isan-taona io raha tsy ilaza fa tsy ny sehatra ny fahasalamana izay mampitaraina ny mponina ihany koa diso safety ny politika mpanjakana raha ny fanazavana voaray ireo sehatra tokony hampindra ivelatra bebe kokoa kiazana ary tsy atao lara-pahamehana izay sehatra fototra ifaharany ny tena fampandrosoana marina tamin'ny fotoana fanaova-tsony fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy izay nisoloan'ny ministra Rindrasombelotena sy ny banque française Société Générale ny 20 septambra 2024 no efa nametra-panontaniana tamin'n'ilay tetikasa ny loholona frantsay Pierre Laurent manoloana ny fahatrana lalina iainan'ny firenena ahoana hoy izy no ankatoavana ny tetibidin'ny tetikasa izay tsy misy fifaninanana tamin'izany fotoana ihany koa no efa nangatahany atsahatra io teleferika io antony ny saran'ny fampiasam-bola teleferika ihany no sahan'ny Société Générale fa ny fanjakana malagasy no iantoka ny saran'ny fitrandrahana sy ny sécurité kanefa tsy manana fahafahana amin'izany efa naneho ny heviny ihany koa i Patrick Chaize loholona frantsay fa tsy ho afaka isitraka io tetikasa io ny akamaroany malagasy noho ny falafosany ny vidiny bie izay midika ihany koa fa tsy hamahany olona ny fifamoivoizana fanampin'izay hoy izy vesatra ho an'ny taranaka mapara io tetikasa io ka na dia ireo mponina any amin'ny faritra izay tsy misitraka ny tetikasa aza dia vesara ny trosa io mivantana avokoa tranga izay anamafy hatrany ny tsy fitoviana ara-tsosialy efa misy atreto orinasa roa ny kompagnie frantsay Poma miombona amin'ny orinasa malagasy OTI na ny ouvrage et travaux industriels
sy ny groupe STEM international alty service no kandida hitrandraka ny teleferika. Ny orinasa poma zay nanangana ny fotodrafitrasa niaraka tamin'ny BTP Colas. Ny STEM international izay efa mitantana ny station de ski sy ny teleferika ao Toulouse nanomboka ny volana May 2024. Fanontaniana mipetraka, izavy no afaka isitraka io teleferika io? Raha toka 3,000 ariary ny sarany, ho takatry ny sarambabem-bahoaka ve izany? Ny vahoaka malagasy izay maina latsaky ny $, na 4,000 ariary isanandro, araka ny navoaka ny banky iraisam-pirenena. Tranga izay tsy hamahavelively ny fitohanan'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Na io 3,000 ariary napetraka io anefa, tsy mahafeno akory ny tetibidin'ny fitrandrahana io teleferika io, izay mbola tsy fantatra izay hitrandraka azy, izay sahana ny sécurité sy ny maro hafa. Raha toka voalaza tanam-piandohany fa ho vitaina melohan'ny fandraisana ny jeu des îles ny 13 aogositra hatramin'ny 7 volana septambra 2024 lasa teo ilay teleferika. Mbola kabinina misa 17 amin'ireo kabinina misa 4,700 ampiasaina no miasa hatreto. Raha toka zotra roa samy hafa ny voalaza tanam-piandohana fa hapetraka. Ny voalohany mampitohy Anosy Ambatobe izay antsoina hoe ligne rouge, ary ny faharoa mampitohy Anosy Ambanidia antsoina hoe zotra mavo. Mbola Anosy hatreny amin'ny petite vitesse ihany no vita, ary efa navadika hoe zotra orange izay loko sy anarapetaka ny mpikambana anaty antoko politika ny Andry Rajoelina, ary ny faharoa navadika hoe ligne verte. Ankoatr'izay, kabinina misa 700 no ampiasaina amin'ireo zotra roa ireo. Lava dia lava izay fa mbava homana mpomieritreritra hoy ny fitenenana janontsika ihany koa makasika ny teleferika fa hiverenantsika makasika ny fifidianana dia vitsy amin'ireo candidat sy mpanao politika ny sehatra ny fifidianana solombavam-bahoaka no nanana foto-kevitra mazava hoy ny antoko politika marina. Hosakana amin'ny fitondrana avo ny asan'ny fahefana mpanao lalàna izany ka tsy maintsy hisy fiantraikany amin'ny fiainam-bahoaka ho an'ny 5 taona manaraka. Tsy mbola ampy ny tolotra sy ny foto-kevitra roson'ny mpanao politika na kandida amin'ny sehatra fifidianana eto Madagasikara. Ny ariary izany tamin'ny fifidianana sy solombavam-bahoaka izay tsy nahitana taratra izany hoe fampielezan-kevitra izany hoy ny antoko politika marina. Tsy tena niely loatra ny hevitra fa saika olona sy antoko ny tena songadina fa tsy tena hita ianao hoe inona ny zavatra azo malagasy antenaina rehefa vita le fifidianana. Any hoe tsy ampitolotra zany hoe io zany lasa ohatrany hoe rehefa tsy misy foto-kevitra ianao zany dia arirariran'ny rivotra eny ohatrany sambo arirariran'ny rivotra. Ka io zany manahirana amin'ny anteny meram-pirenena mizotra iza zany ny firenena. Tsy hitanao hoe mizotra makaiza satria tsy misy hevitra misongadina fa samy miteny fotsiny hampandroso. Ka mampandroso makaiza ny fandrosonany hoe misy direction 360 degré ozy izy mivazaha azo ale fa mandroso makaiza tsika. Mandroso mihemitra sa mandroso miankavia sa mandroso miankavanana sa mandroso makaiza, aiza le hevitra tena marina sy mampandroso ny vahoaka. Anamafy ny fahasahiranana ny aina ny firenena tao anatin'ny 5 taona lasa ny solombavam-bahoaka tsy manana foto-kevitra mazava. Andrafitra ny anteny meram-pirenena raha ny fanazavana. Ny vahoaka malagasy izay tsy maintsy andray an-tanana no aviny raha tsy matsiaro ny tamberina andraikitra tamin'ny fifidianana hoy ny antoko politika marina. Ny tena olana ny vahoaka malagasy ane zao dia hoe ilay fiainan'ny fiatream-piainana, le tsindrim-piainana mahazo azy andavanandro mihitsy, ary io tsindrim-piainana mahazo azy io mety anisan'ny mampalaina ihany koa amin'le mandeha mifidy satria hoe ohatrany tsy tsapanay mihitsy hoe manao ezaka izay mametraka fitokisana izay fa mivaly makaty aminay ohatrany memihiba dia lasa mifandona zany ilay fampanantenana sy ny zava-misy. Dia rehefa mifandona ireo dia tapaka zany le fifampitokisana dia zavatra roa ny fisehona, na izy mitrotra na izy mangina. Manomboka izao zany hitako hoe tokony efa izay heritreritra ilatsaka fifidianana manaraka tokony hiezaka be kokoa hanao tolotra matotra kokoa sy azo tanterahana ho an'ny vahoaka mba ahafahan'ny vahoaka mirohatra mandeha mifidy tena hita tokoa le zavatra andrasanay satria tsy tena namaly amin'le zavatra nandrasan'ny vahoaka ny tolotra nataon'ny mpanao politika zany. Fampielezana entana fa tsy hevitra, fifidianana fa tsy fifidianana. Lasa voambolana nalaza raha ny zava-misy nandritra ny fifidianana 7 Mey. Ireo izay pozina amin'ny fahazona fifidianana marina sekeny rehetra, ary tsy ahafahana miantoka ny fitoniana indrindra ny aorian'ny fifidianana raha ny tantara-pirenena no anaovana jeritodika.
Zava-dehibe ho an'ny Madagasikara mandritry ny fionan'ireo firenena mikambana ny fanamafisana indray ny fanamby izay atao amin'ny fanatratrarana ny tanjona ny fampandrosoana maharitra na ny ODD. Ny sommet de l'avenir izay hototosaina à New York ny volana septambra ho avy izao iarahana amin'ireo firenena rehetra anatin'ny Nations Unies. Ho avaozina indray ny fifanarana eo anivon'ny firenena mikambana. Ny fanekena vaovao izay fantoka betsaka amin'ny fandriampahalemana sy filaminana manerana izao tontolo izao. Mandritra ny sommet de l'avenir izay ho tanterahina any amin'ny foibe ny firenena mikambana any New York no avaozina ny pacte de l'avenir ho an'ireo mpikambana ho ny solotena ny firenena mikambana androany. Zava-dehibe amin'ny firenena malagasy ity fiaonana antapony ity ahafahana manao jeritodika amin'ny fanambina tao amin'ny fanatratrarana ny fampandrosoana maharitra na ny ODD. Eo ihany koa ny fitondrana ny feon'ny tanora malagasy izay ho avin'ny fireneny. C'est important pour tous les pays du monde et notamment pour Madagascar. Zava-dehibe ho an'ny firenena rehetra mikambana ity fiaonana tampony ity ary indrindra ho an'ny Madagasikara satria mila maneho hevitra i Madagasikara amin'ny fotoana io, fotoana izay ilazana hoe inona no andrasana amin'ity firenena mikambana ity, inona no andrasan'ny Madagasikara ary inona no mifandraika amin'ny tanjona fampandrosoana maharitra. Dia tena ilaina ihany koa ny fanavaozana io fanoloran-tena avy amin'ny governemantany Madagasikara mikasika izany io. Isan'ny tanjona ihany koa ny fampafantarana ny feon'ireo tanora natokana ho an'ireo taranaka ny aoriana ihany koa ny tanjona amin'ity fiaonana tampony ity noho izy ireo izay ho avy izao tontolo izao. Tiany ihany hampafantatra izany hevitry ny tanora izany amin'ny alalan'ny hetsika izay ataonay eto Madagasikara mba hafantarana ny sosikevitry ireo tanora, ireo hevitry ireo izay entinay mandritra ny fiaonana tampony omen'ny filoha izay mazava ho azy fa ho avy mandritra izany. Au président de la République qui bien sûr sera présent au sommet. No tontosaina androany tetsy amin'ny ministeren'ny raharaham-bahiny anosy ny fampahafantarana mikasika ity fiaonana antapony ireo firenena mikambana ity any New York amin'ny 2 sy 3 septambra ho avy izao. Fotoana izay nampahafantarana ny mahazava-dehibe ny fanaovana ny fanamby izay napetraky ny firenena mikambana hatramin'ny foronany taoriany ady lehibe faharoa. Makasika ny orohorontany ho resantsika avy hatrany izay ao aoriana reto dokam-barotra fohy reto ao anatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao. Découvrez de nouvelles sensations. La Fibre Go est chez vous pour 99 000 AR par mois. Oui, vous avez bien compris, 99 000 AR seulement. Abonnez-vous vite en Télémashop. Tavenao samatsara tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isorana hatrany ianao mbola tsy misaraka ny fahitalavitra akondro araka ny fanatsidika teo dia makasika ny orohorontany avy hatrany no idirantsika nitrangana orohorontany indray androany maraina tokony ho tamin'ny 2:20 minitra teto Antananarivo sy ny manodidina izay taoponga tsara faratsio ny foibeny ho ny teknisiana teo anivon'ny yoga na ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo. Orohorontany izay azo lazaina ho nanana tanjaka ambony indrindra teto amintsika no izy manana maridrefy 4 faingo 5 maridrefy izay isan'ny ambony indrindra raha oharina tamin'ireo maridrefy hatramin'izay raha ny fanazavana. Daniela Minarso. Tsy mba nanamaivana ny fahasahirana ny mpianatra ny fanaovana ny digitalisation. Taobonga tsara faratsio raha ny fanazavany teknisiana teo anivon'ny yoga na ny Institut et Observatoire de Géophysique d'Antananarivo ny foibe n'ilay orohorontany tranga sy tsapan'ny maro teto Antananarivo sy ny manodidina ny maraina teo tokony ho tamin'ny 2:20 minitra. Natratra 4 faingo 5 teo maridrefy ny Richter ny tanjaka ity fiatsian'ny tany ity. Maridrefy ambony indrindra tamin'ireo maridrefy hatramin'izay antony tsapan'ny maro azy ny fanazavana.
amin'ny akapobeny isany mahatonga ny fihetsehan'ny tany eto amintsika ny fisiana fay amin'ireo faritra telo eto Madagasikara dia ny eo amin'ny faritra loatra ny faritra itasy ny eo avakin'ny akaratra raha ny fanazavana. Eto amintsika aloha zany tena hoe mahatonga ny tany dia resaka fay fay raha zany ohatra hoe fay faritra loatra dia misy ihany koa amin'ny resaka hoe faritra vakin'ny akaratra efa fiana volcan ohatra. Ka le tany zany miaina le tany miaina dia rehefa miaina le tany zany dia mihetsika dia ny eto amintsika moa zany le fay raha zavaina tsotsotra ohatra ny hoe biriky tapaka na hoe fitaratra tritra fa raha taeselina ngedangeda izy zany dia raisitsika ohatra ny hoe le fitaratra tritra izy zany le tany dia amin'ny faritra tritriny amin'iny matetika mihetsika matetika raha hoe azavaina tsotsotra le hoe fay zany. Jehivina tsy voazao fa saika ho isan'andro no misy izay fihetsehan'ny tany izay na ny horohorontany eto amintsika ho hiatrany ny fanazavana. Amin'ny ankapobeny aloha zany ny horohorontany misy foana isan'andro farafakely ny telo isan'andro zany fa amin'le tsenitsika magnitude latsaky ny 3 na 2 dia iny le tsenitsika iny fa le tamin'ny voamaraina ny androany iny zany zao ambonimbony tany ponga tsara faratsio tany tamin'ny magnitude 4.9 efa ambony ihany zany moa zany raha eto amintsika eto Madagasikara ny resahana. Raha ny marjefin'ny ristoara Jehivina zararahin'ny olombelona ny horohorontany manana tanjaka magnitude 1 hatramin'ny 3 fa voazana kely ary en'ny olona fa kely ihany koa ny magnitude 4 hatramin'ny 5 manimba zavatra ny magnitude 6 hatramin'ny 7 manimba zavatra ary midadasika ny magnitude 8 ary tena mamotika izay rehetra ao amboniny amina velarana midadasika ny magnitude 9 miakatra. Tokony ho tony hatrany manoloana ny trangan-javatra tahaka ireny ny tsirairay saingy kosa tokony ho mailo ho hiatrany ny fanazavana. Isan'ny reflexa voalohany tokony hananana ohatra ny fitadiavana toerana azo antoka tahaka ny any ambany latabatra. Fa ahitana fahatarana sy fitavozavozana hatr'izay ny fandraisana andraikitra rehefa misy ny lozavoajanahary eto amintsika. Novolavolaina araka izany ny drafitra ny EOP na ny plan opérationnel national de gestion des urgences amaritana ny tena andraikitry ny tsirairay misehatra eo amin'izay fitantanana izay loza voajanahary izay. Tsy aro rasoary velona mitatry ny antsipireny. Isan'ny mahatara ny fandraisana andraikitra manoloana ny loza voajanahary ny fifangaroana sy fifampitsabahana andraikitra eo amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny misehatra amin'izany. Antony namolavolana ireo mpanapa-kevitra isan'ambaratongany eny anivon'ny ministera sy ny banky iraisam-pirenena ny drafitra entina miatrika ny amehana ny plan opérationnel national de gestion des urgences na ny EOP. Tanjona amin'izany ny hanatsarana ny fandrindrana ankapobeny sy ny fitantanana ny loza sy ny tandin-doza mialoha sy mandritra ary ao aorian'ny fandalovan'ny loza voajanahary. Zany ny plan national de contingence na régional io na district io dia hoentina anaovana ny famaliana rehefa tapitra ny loza anankiray. Fa ty plan anankiray zay ataontsika ty na le NEOP zay ataontsika ty zany tena na ao anatiny mbola ao anatin'ilay loza fandalovan'le loza rahatsika ka misy urgence atao aingana dia tsy maintsy misy ny coordination tao dia zay ilay plan zay ataontsika zao. Ka ny secteur rehetrarehetra samy manana ny anazy. Ao hitanareo reny ny SG tsaiko na DG travaux publics mihitsy ny tonga eo ny sinsisa satria ireny dia ny atelier androany zany le dinika natao ambolana maro sy natao tamin'ny latsinainy sy talata atao amin'ny radisson dia ho fanapahana an'izay ilaina ataontsika androany io. Hitanareo fa misy équipe ny université tonga eo ny amin'ny ministère de l'enseignement supérieur sy ny sisa zay zany amin'ny ambangovangony no ilazana n'ilay plan dia ny ao ambadika zay rehetrarehetra zay satria vola benina ny itsika dia ny banque mondiale no manome mamatsy atsika ary zareo ihany koa nanomana nanome andreo expert anako. Napetraka ireo tompona andraikitra androany teny amin'ny Novotel ny drafitra ny EOP. Andrasana araka izany ny fangatoavana avy amin'ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny voakasika mialoha ny ampiarana izany. Ity farany izay ampinga iray ahafahana miasa avy hatrany hamaliana ireo filana maiky anaty amehana na inona tranga miseho eto amin'ny firenena. Manosy manamafy ny fanatanterahana ireo asa sosy tamberina andraikitra ho an'ny vahoaka ny antoko malagasy miara-miainga
akoatry ny fanatanterahana ny didipotra faobe ho fanampiana ireo ray aman-dreny ao amina komina maro toy ny Manandrina, Akadinandrina ary Viliazo. Nandeha ihany koa ny fanamboarana ny lalana mampifandray ny Sabotsinamena sy komina Manandrina. Mitondra ny anjara birikiny ho fanampinan'ny mpiarabelona ny antoko malagasy miara-miainga manao ny tamberina andraikitra amin'ny vahoaka. Anatin'izany ny fanamboarana ny lalana mampitony komina Sabotsinamena sy ny komina ambanivohitra Manandrina ahafahana manafaingana ny fifamoivoizana. Taorinan'ny fanatanterahana ny fanadinana CPE moa izay nanomezana ny tohana ara-tsakafo an'ireo mpianatra ireo dia mitohy indray ny asa izay ataonay atao anivon'ny malagasy miara-miainga iarahana miasa amin'ny komuna Manandrina sy ireo tsara sitrapo rehetra eto amin'ny komuna amin'ny fanamboarana sy famitana tanteraka ity lalana mampitohy ny Sabotsinamena sy Manandrina ity. Mandeha tsy maintsy hovitainatra amin'ny farany ny fanamboarana ny lalana raha ny fanazavana. Lalana izay lalan-drà ny fampandrosoana manamora ny famoahan'ireo tantsaha ny vokatra. Ny fanohanan'ireo tantsaha famporisihana azy ireo amokatra izay isan'ny vaintondra rà ny antoko malagasy miara-miainga. Mpamboly maro no efa nisitraka zezika, fokontany maro ihany koa no afaka mamboly am-pilaminana noho ny fisitrahana rano taorian'ny asa ny arahany antoko nanatanteraka tamin'ny vahoaka teny fotony raha tsy aka afa-tsy ny tao amin'ny fokontany Belanitra, komuna Ankadikely Ilafy. Toanana ireo ray aman-dreny ho afaka amokatra bebe kokoa fa amaivana ihany koa ny fahasairanany amin'ny fanatanterahana didipotra faobe ho an'ireo zaza izay efa fanao ny antoko isan-taona. Isan'ny sitraka izany tao amin'ny komuna Manandrina, komuna Viliazo ary ny komuna Ankadinandrina. Anisan'ny tena zava-dehibe ny hetsika ataon'ny komuna eto Manandrina dia isorana ny MMM ihany koa ny amin'ny fanampiana rehetra izay ataony eto anivon'ny komuna. Mahafaka anay fahasairanana ray aman-dreny tokoa satria raha anao didipotra zahay dia mandohy enin'alina ariary any amin'ny mpanao dokotera fa eto maimaimpona ny fanaovana ny didipotra dia misaotra indrindra tompoko makasitraka monsieur le maire. Raha ohatra hoe tsy nisy an'izao dia mety any malany efatra alina efa nanontanytany ihany amantsiny dia mbola mividy lasantsika hitondrana anazy amin'ny tomobile. Ho an'ny komuna Manandrina mandritra ny 3 andro no anatanterahana ny didipotra faobe noho ny amarondro ray aman-dreny maniry ny anaovana asoavana ny zanany. Ny antoko malagasy miara-miainga izay manao ary anohy hatrany ny asa soa ho fanampiana ny mpiray tanindrazana. Ny komuna zany na ny betanan'ny komuna zany dia tsy hoe kory farana mandahy na tsy hoe kory hoe ho lasa tsy ho mairatsony rehefa rahatray dia miezaka foana manao izay atao hoe teny nomena tamin'izany komuna zany amanateraka hoe tsy maintsy fitaina ny didipotra faobe ary tsy maintsy atao ihany koa ny resaka sosialy ho an'ny vahoaka. Raha mahita moa ny fiainana amin'izao sarotsarotra ihany na dia ao anatin'ny maharirina ny andro raha hoe miakabokatra rehefa miekena mba misimitsy zany fa raha miasa amin'ny antoko MMM sy ny komina Viliazo entina indrindra nateterahana ny didipotra faobe ary dia reny vahoaka zany sy ny ankizy madinika analana amin'ny fahasarana ny olona satria sarotsarotra ray amin'izao no anao didipotra ny atokantranoko dia mankasitraka indrindra satria tsapa ny fiaraha-miasa eo anivon'ny antoko MMM sy komina Viliazo efatry ny ela fa tsy hatramin'izao ihany akory fa dia mankasitraka indrindra ny amin'izany. Itoy ary velatra amina komuna maro ny fanatanterahana ny didipotra faobe iarahana amin'ny antoko malagasy miara-miainga. Ivadika amin'ny vaovao avy any amin'ny faritra isika manomboka eto dia ny faritra Matsiatra Ambony no nisafidiany ny fandaharana asa access namadranana ny taom-piasany izay fandaharana asa misehatra eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana indrindra ny fanentanana ny olona amin'ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Dia mitaona izy ireo no nanentana sy nidina ifotona natotosa izany asa nampandraketana azy izany tamin'ireo faritra 3 Vakinakaratra, Moromany ary Matsiatra Ambony. Aingorakotany irina kolo fianaran-tsoa. Fahombiazana ny fitompiasan'ny fandaharan'asa access teto anivon'ny faritra 3 taty ampovoan-tany indrindra teo amin'ny sehatry ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana. Maro ireo voasarika ary nanantona atobo-pahasalamana avokatry ny fanentanana nataon'ireo mpanentana ara-pahasalamana ateny fotony. Tsy ireo mponina antanàn-dehibe ihany anefa no voasarika fa maro ihany koa ireo teny anivon'ny tontolo ambanivohitra no resy lahatra tamin'izany. Ny vehivavy iray sy isan'andro dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 7 isan'andro. Ny salatona zareo
ny sanataonany farany manao aton'ilay dia 5 taona ny zandrindrindra. Ny tena fandrindram-piterana savidindry zareo dia ny tsindrony, dia manarakaraka ny implanant dia maharitra 3 taona. Ny tonga eo isan'andro leo anatin'ilay 5 dia misy ny vaovao fa tsy dia be loatra ny vaovao fa eo amin'ny arakarany, indraindray 3, indraindray 2, indraindray tsy misy mihitsy ary fa rehefa le mpanaraka mitoy no miverina tonga. Tsara moa ny vokatra azo tamin'ny ankapobeny raha izay 5 taona izay no nijerena na dia teo aza ireo olana madinidinika izay nosedraina. Maro dia maro ny vokatra azo tao anatin'izay fotoana maro be niarahana izay. Raha ataoko fotsiny hoe ny taux de couverture contraceptive ny filazantsika azy amin'ny teny teknika zany hoe ny tahan'ireo vehivavy izay manao ny fandriram-piterahana raha tany amin'ny faritry vakana karatra manokana 7 isan-jato zany amin'izao fotoana izao raha 5 isan-jato izy tamin'izay vao nanomboka ny nanao fandriram-piterahana, nanoana ny ministère ny fahasalamam-bahoaka nanao ny fandriram-piterahana. Tany amin'ny faritra Moronmania dia 5 isan-jato izy amin'izao fotoana izao. Antotanisa tamin'ny taona 2024 no eo am-pelantanana amin'izao satria mbola fitaovam-piasana tanteraka ao amin'ny fotoana 2024 amin'izao fotoana izao. Ary ny tena nahitana vokatra niakatra be indrindra dia ny tany amin'ny faritry Matsiatra ambony satria raha 20 isan-jato izy tamin'izay nanomboka ny nanomboan'ny access dia tafakatra ny 3 isan-jato eo izy zany amin'ny tamin'ny taona 2024 ary ny tena aina fa tsy niena be amin'izay na dia ataontsika hoe nisy olana maromaro aza ny famatsiana ny fanafody sy ny fitaovana ilaina tamin'ny fandriram-piterahana tao. Fa tao anatin'izay famaranana ny fandaran'asa izay no nanolorana ihany koa ireo fitaovana izay entina iasan'ireo mpanentana sy ireo mpitsabo niarany salahy tamin'ny tetikasa mba ahafahan'izy ireo manohy izany ary apetraka eo anivon'ny ministera ny fahasalamana moa ireo fitaovana ireo. Ny tetikasa no ny farana fa mbola mitoy kosa ny asa izay tanterahan'ireo mpanentana sy ireo mpitsabo izay nandray an-tanana izany asa izany. Any Matsiatra ambony izay hatrany dia noho ny tsy fisiana orinasa mitsangana ao Fianaratsoa saika mirona amin'ny famoronana ireo mpanao taozavatra madinika ahafahany mbelona sy mamelona ny ankohonany alika miroborobo izany any amin'ny faritra Matsiatra ambony. Nisongadina izany tamin'ny fisian'ny foara tosika andiany fahatelo no karakarain'ny anteny merany vatra sy ny indostria tamin'ity herinandro ity. Trano hoe 7 no nampiranty ireo vokatra izay vokariny mandritra izao foara tosika andiany fahatelo izao izay nosokafana tamin'ny fomba ofisialy ny alarobia lasa teo manoloana ny gare FCE teto Fianarantsoa. Etsika izay nikarakaray ny anteny merany varatra sy ny industria teto amin'ny faritra Matsiatra ambony izay natao indrindra moa anampiana ireo mpandraraha madinika salasalany ahafahan'izy ireo mitady lalam-barotra sy manatsara ireo vokatra izay vokariny ihany koa izao tosika andiany fahatelo izao ary haritra 4 andro ary tsy farana ratsy amin'ny asabotsy 12 ny volana Jona ho avy izao. Fampiroboroboana ny siampiarina rehetra izay misy eto amin'ny faritra eto Matsiatra. Ny anisan'ny tanjona amin'izany moa dia ny ampifandraisana ny seny ireo orinasa madinika sy fampiroboroboana ihany koa no tsy mpiarina ary indrindra ny fampifandraisana ny avy eo amin'ny vokatry ny fambolena hoentina manodina eo amin'ny fanodinana vokatra. Ankoatran'izany moa zany eo ihany koa ny avy eo amin'ny ministera ny fampiroboroboana ny industria sy ny varotra izay rehefa miresaka ny fanodinana ny vokatra antsika dia ao ny ministera ny fampiroboroboana ny industria izay manodina an'izany ary anisan'ny fanohitra lehibe eo amin'ny fampandrosoana ny faritra zany. Eo ihany koa ny zareo amin'ny chambre de commerce eto toerana izay misehatra indrindra ao anatin'ny industria, ao anatin'ny varotra ary indrindra koa ireo mpandrara rehetra eto toerana izay ao anatin'izao tosika fahatelo zao no zany ampifandraisana na ny samy eto toerana zany na ny samy eto anivon'ny firenena na amin'ny any ivelany. Natao fampiroboroboana ny
varotra moa izy ity ary nandritra ity foara izay karakarainy antenomeran'ny varotra ty ihany koa dia anisy ny fifanakalozana raha ny ady hevitra izay atao isan'andro afana mitondra famelabelarana makasika ny tontolo ny fandrarahana fa nitondra fanentanana ihany koa ny teo anivon'ny ministera ho an'ireo izay mpivarotra mba hivarotra ireo vokatra amin'ny tokony ho izy satria dia anisany manimba ny tsena na anatiny na ivelany ny fanararaotsana ataony nampandrara sasany amin'ireo vokatra vita malagasy ireo ka lasa miteraka tsy farisian'ny mpanjifa ny mividy azy. Trangam-piarahamonina mampalahelo no misy atao Antany Malandy Mahajanga Omaly. Zazalahy kely 3 taona no maty voatsindry ny parpaing teo Pilalaovana niaraka tamin'ny namany. Raha naino izany zavan-tranga izany ny rainy dia saika namono tena ka nisotro asidra. Anja Robert Kolo Mahajanga no mitatitra izay. Zazalahy kely iray tokony ho 3 taona teo no maty tsy tradrano ny anjerana parpaing teo Pilalaovana niaraka tamin'ny namany tao amin'ny fokotany Antany Malandy vakiparitra faha-7 atao anatin'ny commune Ambonivohitra Mahajanga. Raha ny loharanom-baovao nasain'ilay rainy napetraky ny reniny tamin'ny tantine ny ity zaza ity fa maromaro ny antondi teny antsena saingy akory ny agagany reto mpivady fa vatana mangatsika nilay menaky ny ain'izy ireo no ny vantanin'izy ireo avy any antsena. Tambazonareo zanako za tamin'ny tatiny fa za ndeha atra vola ty amin'ny papany any reka ozy tatiny dia tambazondre dia za lasa dia lasa tagny za tonga tagny nameko azy le volan'ny tadiaviny bazary kely za re mainso anaka hinda teneny nambaranjare nga misy ino anare karaha tsy mitenda fa andre telefona nampity crédit antsoko re tsisy mandray telefona lomoay fa za vitany za akoly fa hipoko amin'ny aragnako eo tonga dia aiza zanako ragna tampoko sokafoko da raha misy azy izy fa maty tsy tratrano tsony zanako voateriny le parpaing tamin'le rindrina zany ny zavansi tsy takako ny zanako fofokegny fa tsy hitako tsony zay ny problème nahazo any tato tamin'ny moaly leve va misoma izy ambadiky le parpaing misy zaza hafa zany nagnetsiketsika le parpaing izy zany lasa voapingy tao tambany misy zaza raiky ndriky koa tambadiky ny parpaing na nagnozikozo azy tongony raiky takatra ny parpaing dia tapaka reroa zany voan'ny raha tarifa zanako zany maty. Raha vaona eno io tranga io ny ray nyity zaza ity avy hatrany dia nisotro asidra saika namono tena araiky izao fanazavana manaraka izao. Tonga tantragno amizay ko vadiko nigaka asidra dimy raiky asidra nisotrony tonga teo izy delira izy lasa nibotona herany banja tonga tany le olona nitolo azy koa nikeriny dia izy eo ndriky zany fa tsy dia magnahy izy fa nilesiny rendrotro any anjiji satria lesiny jiji le raha zanandroany. Oentina any anjiji ny tolakandron'ny Zoma 20 volana Jona ny nofo mangatsika nyty zazalahy ity. Efa tafiditra ao anatin'ny fotoam-pialan-tsasatra isika izao ka mila entitra ny amin'ny fanaraha-maso ny ankizy ny ray aman-dreny tsirairay. Indray-mbava amin'ny maresaka avy any ivelany dia mitoetra ny daroka bomba ataon'ny Israely ao rafa amin'izao fotoana anatin'ny tsy fampitsakafo lalina ny mponina any an-toerana ankehitriny sy nandritra izay 7 volana nisy ny fifandonana Israeliana sy Palestiniana izay tsy fampitsakafo izay vokatry ny fampikatsoana ataon'ny Israely amin'ny fidiran'ireo fanampiana avy any ivelany ho an'ireo mponina anatin'ny ady. Latsaka 3 minitra ny amin'ny sivora alina isorany ireo tompokilasy tompoavy na aritra ny anjery ny fampalam-baovao hatramin'ny farany mamy fotoanana eto amin'ny ora mahazatra ny tenako amin'ny ragnim-pitso mandra-piona dia samy mitombo amin'ny fahasoavana.
Coffret afatsiro sady foana ihinana azy. Sokobis gasika tsara. Fianambidy hatramin'ny 10 isanjato manerana ny magazay Batimax rehetra ary 10 isanjato be izao kosa ho an'ny rayon carrelage sanitaire luminaire. Tandremo tara sao disanjara. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.